Ny fanovana ve? Isika rehetra no antony. Manana toe-tsaina miabo ary. Atombohy aminao ary aloha ny fanovana e. Be azo ny ankohonana. Aitsio ny famindra ny fipiaramonina fa tsy mora ny fanarinana. Aleo ny ezaka voarisy, toy izay reso azy no nitahotra. Manatina rava tompoko lasy tompoko avy ary dia finaritra trano miaraka aminao amin'ity andro zoma. Ity tony fotoana mahazatra toy izao moa zany dia eo ny fitim-baovao mijery le lohahevitra lehibe ahafahana mifampizara sy kirakiraina tokoa Thierry Alain Rakotondrerina mampifandray antsika tsy amin'ny lafiny teknika manao tantsoroko ihany koa iantsy. Miaraba Constant Ravelson amin'ity maranty. Salama aby tsika rehetra. Dia arabaina manokana ihany koa ireo zanazanaka zafikely izay tafita soamatsara amin'ny fanadinana BEPC. Io maraina io moa zany mivoaka ny eo amin'ny sisikona Tsimondrano izay fahailany andrasana ihany koa. Miandry seconde tsika. Dia ny any amin'ny seconde indray zany no hita eo dia ampahirezana hatrany ireo ataontsika hoe tratra ny mety tsy fahombiazana noho ny antony samihafa atao anatin'ity fanadinana ity dia amin'ny taona manaraka indray manarina mampahirin'ireo ray aman-dreny sorana ihany koa ny mpanabe sy ny mpampianatra izay nanao ny ezaka rehetra na tafitanany kilonga ary ny ray aman-dreny izay nanao tantsoroka ho amin'izany rehetrarehetra zany ny Constant Ravelson resaka fampianarana sy fanabeazana izany rehetrarehetra zany fa raha jerena tamin'ny ankapobeny zao raha ohatra ny atotanisa fotsiny dia nisy aloha natafitatra any amin'ny 10,000 mahery fa misy ihany koa sisy koa sasany tena 2,20,000 7,20,000 misy elanelana be samy eto Madagasikara zany elana be mihitsy zay ny za tsy te hiresaka ny nahazo anay taloha rehefa mandeha mitsara fanadinana amina faritra anankiray tsindry zany mahazo anay zany aloha tsy resahana fa ny tsika zao manavao zany tsika zao ny fahitako azy ny ankaray aloha hoenao hoe ambany dia ambany ny tahasasany 2,20,000 sy ny sisa ho an'ny mpanala fanadina sy ny ray aman-dreny aloha dia zao ny ohatran'le hoe solavo ay mamindra ny zavatra nahavo androany dia fa hitanao ny anarenana azy amin'ny manaraka. Tsika olona misaina sy mieritreritra fa tsy hoe ina moa ty hiraviravy tanana amin'ny zavatra tsy nahomby indray mandeha. Ny tena zava-dehibe amin'ilay fanabeazana ny fahitako azy rehefa miresaka fao be ohatr'izao tsika dia ny hoe dia manahoana ary ny sandany moa zany ny lentan'ny BEPC atsika mihoatra amin'ny BEPC na zay sahala amin'izany amin'ny tany hafa satria amin'izao tsika miresaka izao tsy afaka hanao tsony hoe diplôma ho an'ny gasy rery ihany fa tsy maintsy mahavita manatrika ny zavatra hatrehan'ny tanora erak'izao tontolo izao ny tanora atsika rehefa samy BEPC, rehefa samy baka, rehefa samy lisansa. Zay ny zavatra tsy maintsy miseho satria ny teknika sy ny fandrosoana ny teknôlôjia dia ny efa maneran-tany izy. Io amin'izay pejany fampianarana izany ihany moa dia efa mandaroatra fotsiny satria amin'ny alatsinainy afaka andro vitsy efa ho avy ny fanadinana baccalauréat ho an'ireo ataontsika hoe somary zokonjokony eo amin'ny 7 sy 10 hetsy mahery eo nisan'ny mpiady na voasoratra anarana aloha hatreto manerana ny Madagasikara ao amin'ny rehetrarehetra io na ao amin'ny manana teknika izany na amin'ny taminainanao ray alina ny totaliny nanala baka rehetra hatrany aloha tany. Ny ao amin'ny fampianarana ambony moa zany hoe mbola totafaty firy no ataontsika hoe capacité d'accueil ho an'izay mety ho afaka aorian'izay fa ny tena zava-dehibe angamba aloha satria mialohan'ny fanadinana ty ohatrehany ty dia fa mihitsika efa ho tomombana daholo ny fikarakarana raha ny serasera mandeha moa hatramin'izao zany dia fa hoe manao ny ezaka rehetrarehetra fiarovana mba tsy isin'le hoe lahazadana mivoaka mialohan'ny fotoana ny sanatria hoe fanadinana anaty labozie mba tsy ho baka-bojy na ohatrohatran'izany fa dia mba hoe tena anaka ny fenitra sy hoe lenta araka ny efa voaresaka teo na amin'ny fanadinana BEPC. Nisy baka-botsy teto zany hoe dia efa nivorehana mihitsy moa ny fanabeazana teto amintsika tsaroko tsara mihitsy vao niakatra le raiky lahy teo aloha teo. Nisy baka-botsy misy mpangalatra sujet dia inona ny vahaolana nataony mbola mahazo manala 2e session na moronana 2e session indray zay reny ny
mialatsiny amin'izay afaka na tsy afaka tamin'izany fa mpitondra mamorika ny fanabeazana eto amin'ny firenena ny tahaka izany. Efa nisy moa le hoe prolongation koa tao anatina baka tamin'ny roa taona telo taona iny dia zavatra mitranga inona fa mba andeha dia fa mampahery an'ireo zanaka zafikely amin'ity sendra io na zany risany fa ianareo ny karakarana eto rehefa afaka kely fotsiny ireo no mpanapaka eto amin'ny firenena ho mpandraraha sy ny sisa mila anareo tena mitovy lenta na mihoatra ny any velany mihitsy ary tena tokony iambo amin'izay mihitsy ny fanabeazana malagasy. Ireo zay efa navita ny fanadinina moa zany dia efa miroso kelikely anatin'ny hoe fialan-tsasatra fialan-tsasatra dia io moa anisan'ny vahiny anankiray confinement misy ny fahafahana mety ataontsika hoe ankohonana ray aman-dreny ny fianakaviana mba mety hoe misitaka kely ny toerana mahazatra dia misy moa zany ny eto toerana ihany dia feno fitaitainana be mihitsy koa anatin'ity resaka alajaza sy ny resaka ity satria raha atao anatin'ny herinandro teo ao zay Constant Vincent dia isana farotsana fisin'ireny resaka hoe akoatra ny alajaza zay mbola ady atrehana amin'izao fotoana izao sy fahaverezana ankizy io dia ilay resaka fitsaram-bahoaka fitsaram-bahoaka aloha eny matesy ny olona zao ara hoe notra mitsongo teny mihitsy manao hoe fitsaram-bahoaka ka maninona vahoaka moa raha mitsara ahoana izy ny tsy alalanavaka ny mety sy ny tsy mety ny rariny sy ny tsy rariny alao isy foana zay fa ny tena zava-dehibe dika teny vilambilana ihany manko ty hoe fitsaram-bahoaka ty ny tena zava-doza dia le herisetra ataon'ny vahoaka le valifaty ataon'le vahoaka mamono ary sanatriny vava mialatsiny tsy hoe mamingavinga fa dia mivadika biby mihitsy le vahoaka amin'ny toe-javatra sasany iny ny tena zava-doza tena ilaitsika fanafodiny mihitsy ny mariko eto fa tsy ny vahoaka ihany no mivadika ohatr'izany rehefa amin'ny fotoana sasany fa na ireo amin'ny hery fiarovana sy mpitandro filaminana aza dia manao ohatr'izay koa nge nampiasa fitaovam-piadiana mihitsy amin'ny fotoana sasany tonga dia mamono misy le teny français hoe exécution sommaire ao izy ny exécution sommaire vindicte populaire ao izy le fitenin'le anina ka io no hitako hoe tena zava-dehibe na le atao hoe fitsaram-bahoaka zay averiko ihany hoe herisetram-bahoaka valifatim-bahoaka lasa mandeha amin'le hoe maso solon'ny maso tsika ankehitriny ny fahitako azy zany aloha tsy tsotsorona fotsiny le izy amin'le ka tsy mahatoky fanjakana tsy mahatoky fitsarana tsy mahatoky mpitandro filaminana ntsony ny vahoaka dia manao an'io fa tsy amin'ny fotoana rehetra kory ny vahoaka ny manao an'io fa amin'ny fotoana mahatsapa-tena ny vahoaka fa misy tandondomondozy izy ny taranany ny fananany ary mahatsiaro mitebiteby matahotra dia lasa amin'le averiko nareo mpitandro filaminandreo ary mahita an'le misy fitenenandry zareo amin'ny teny frantsay na malagasy ary izy tan'izay résolution par la force zany hoe ny hery no avahana an'izay io hery io dia lasa mamonovony foana le vahoaka fa io hery io koa zavatra mety hoe giazanao sy ataonao tsy mahetsika eo le mpanao ratsy tsy vitany kabaribary io hoe aoka hotony aoka nara-dalàna aoka iantso mpitandro filaminana misy elanelam-potoana foana mpahatonga ny mpitandro filaminana eo zany ihany apetrako ihany hoe fotoana zao antso avy mihitsy angambo ity satria haim-bahoaka ny resaka hain'le taranakitsika ny resaka fananantsika ny resaka so dia fotoana zao tokony ametrahana mazava ny fahalalahany fokon'olona mifandamina miaro tena miaro anaka miaro fananany ary arindra miaraka amin'ny mpitandro filaminana zay mahay miady mahay miaro io zavatra io mba tsy ho vahoaka tanapolo hoetika tezerana fotsiny ary manao an'le hoe mampiasa herisetra para-pahatonga mpitandro filaminana in'le lazaintsika hoe fitsaram-bahoaka iny aloha fokon'olona hisy tatsoroka fampianarana fanoroana ny fomba isoroany ny zava-doza mitatao aminy
fomba ho fihetsiny rehefa miatra le zava-doza ary ny mba tsy hiverina tsony mihitsy ny ty matetetika efa miverina teto amintsika manko io e ka mba hosoroana tsy hiverina tsony eto amintsika le izy ny marina le tenin'ny présidentny fanavozana hoe mitodika any amin'ny andro masom-bokon'olona izy kanefany oka mihitsy tsy ho andro masom-bokon'olona atsona fotsiny rehefa misy mahay ohatr' zao fa alao hianatra ny vahoaka hianatra hiaro-tena ary alao hifandrindra amin'ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana ny zavatra tahaka an'io. Ie, mifanandrifina amin'izay indrindra sy le toetra raka-pobe eto amin'ny firenena satria anio hevitra fanairana ihany raha mifahitako azy koa ny FFKM manoloana an'ilay zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao teo ihany koa ny fivondronam-ben'ny eveka izay teny ihany koa taminao anatin'izay zavatra mitranga eto amin'ny firenena ary tao anatin'izay moa raha nitsongaina fotsiny le amin'le hoe mba ho asa zany le izy fa tsy teny manaitra na hoe serasera fotsiny le atao zany fa mba ho asa mety mifanarify amin'izay mihitsy mba hahafahan'ny olona satria ny tena resahana foana ary miverimberina ary mety hoe tsapan'ny ataontsika hoe pedidina eto amin'ny firenena zany mikasika an'le hoe mitady iselanelana maharava le fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra zany. Rehefa miara-miosina sy mifametan-tsoroka dia ao anatin'izay ingeno mitsiry ny fatokisana ary zay ny tena simenitra mampifandray la miaratsiny amin'le teny ihany hoe zay ny tena fatorana mampifandray an'le sy mampifampatoky ny manam-pahefana sy ny vahoaka tsolitra tsika tsy mety le mamerimberina fotsiny hoe tsy mahatoky mpitondra ny vahoaka mahatonga an'io sy ny sisa tsy any fa zavatra mila mifandrindra sy miaraka mifanometana ny reo zay ny anazy toizatika anatin'isy mbola mety hiverenana kely zay rehefa avy eo fa mbola anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana moa amin'izao fotoana zao Constant Ravelson ny anteny miram-pirenena reo zany fivoriana tsy ara-potoana moa zany de hoe mety nisy varimanga-tsika tsy vita tao anatin'le fivoriana ara-potoana ny farana teo iny ataontsika hoe nisy zavatra vaovao akoatra ny andrasan'ny maro moa zany mikasika hoe ahoana ihany mikasika n'ity resaka reto dossier samihafa izay anaovan'ny olona tiahy matetika ny amin'ny hoe haute cour de justice fa eo ihany koa zany nisy anidinihana zany le hoe misy asambomera mandeha de misy enquête parlementaire zany misy mpiantso eto amintsika eto matetika ahoana ihany amin'ny resaka jirama sy ny fifanarahana amin'ireo any eo famokarina sy ny tsisy de hoe nanomka fanadidina parlementaire zany ny jirama ary misy fampiantsoana ireo tompon'andraikitra de isany hoe ahoana ny nandeha any satria fa vola trany amin'ny 10 milliards ariary eo zany no fanetsehana na hoe subvention mena ny jirama matetika isatoana nefany ny tolotra dia tsy mifanaraka amin'ny tanàdy de mbola io raha miaina io moa zany zavatra misy amin'izao fotoana zao. Tsika teto aloha efa taloha elany zany 5 septambra zany teto amintsika teto no efa natao resaka hoe ny jirama matoa ohatran'io ange ka misy tambazotra mihitsy eo an-damosiny eo ka tokony ho jerena arak'izay asa raha efa mba hizotra am'izay amin'ity ndray mandeha ty fa ny za aloha arabaina fa tonga saina ny eo amin'ny anteny mera momba an'izay hijery momba ny jirama ohatra fa misy koa ny zavatra iny moa zany de tokony ny asany mandava-taona ny ohatr'izany ary tokony asany efa tany aloha mihitsy ny efa nataony zany engane tsy ho tahaka ny enquête parlementaire rehetra alevina ny dossier dikan'ny enquête parlementaire hatramizay mihitsy ary engane anana ny teknika sy ny fahaizana manadiady manao investigation tokoa le voamera-panadiady hahita an'izay makaiza sy makaiza amin'izany jirama zany fa ao anatin'izao hoe fanavoazan'izao ary ny everina zany fa ateny mera mba ao anatin'ny fanavoazany io matoa mbola nitazominy eo ihany nisy ihany ny ayabe tonga hatraminy hoe raha vao io ateny mera io misy an'izay eto amin'ny firenentsika mbola tsy mangina akory zany
fa ny azontsika resahana kosa de ny hoe zao de mba tonga saina am'izay koa le atenimera ijery akaiky an'le haute cour de justice tsy maninona nge raha misy hevitra mipoitra ary eo amin'ndrareo ao a ka hoe ilaina aroso ary amin'ny fikaonandom-pirenena vao zay vao tena raikitra any amin'ny constitution na sahala am'izay fa tsy misy resaka momba an'io mihitsy e de mbola obstruction hatrany amin'ny hoe fantaniana ny haute cour de justice fa zany hoe tena mbola tapena ny atenimera foana ny resaka tsy momba an'le dossier fotsiny fa momba an'izay hoe mba mety io fanitsiana an'io haute cour de justice io raha mbola hotazomina ihany raha mbola hotazomina ihany io zany zao zavatra anankiray zany momba ny jirama ihany a teo angenareo teo io assemblée io teo io no nandeha ny resaka rehetrarehetra momba ny jirama zany teo no nitavana amin'ny fitantanana mihitsy hatrany amin'ny présidentsy ny république ohatra ny fanjakana kely manokana anazy zany misy inona ty nomenareo tao amin'ny antenimera-pirenena ty hoe projet présidentiel ty zay fitantanana politika tanteraka tsaroko tsara mihitsy tsaroko tamin'ny vao nanomboka ny république fahatelo nisy an'le hoe micro hydraulique tamin'izany de ny ratasena tany amin'ny présidence ny professeur Zafy Albert nidrikina mihitsy ny mpamatsy vola hoe ahoana no ataonareo projet présidentiel io zany hoe gestion politique zany io tamin'izany ka izany rehetrarehetra zany a nahatonga an'le président ny république fahaefatra lasa mpanjaka kely mihitsy a noho ny tsodrano ny antenimera-pirenena mba tokony hisy resaka izay hoe inona daholo ny fietsika tato amin'ny antenimera-pirenena nahatonga an'le président ny république lasa ohatran'ny Andriamanjaka ohatran'io zany andrasana ihany koa zany fa le enquête parlementaire de arabaina aloha nareo fa tonga saina momba an'iny satria tsy voasambana araka nambara teo ny enquête parlementaire fa mbola tsaroana hoe raha ny teo anivon'ny antenimera-ndolona fotsiny zao nanakevatra le dossier tamin'ireny fotoana ireny covid ny raharafangana ny resaka fitaovam-piadina sy ny sisa ny teo amin'ny antenimera-pirenena mbola tsaroana eto ny enquête parlementaire ny sokafana mikasika an'ireo orinasa-mpifandraisan-davitra zany de maty-akarana any teo izy mikasika an'ireo ataontsika hoe fitrandrahana renakibon-tany zany ny QMM ny resaka bastuliar efa nanokafana enquête parlementaire reny tamin'ireny fotoana reny tsy enitsony ny toyany de mbola anao enquête parlementaire momba le enquête parlementaire maty momboka zany tsika ao anatin'ilay azadiny fa misy vola mandeha avoaka amin'ny fanatanterahana andreo enquête parlementaire ary ny firafitry ny ataontsika hoe commission nanany voamera amina enquête parlementaire de hita ao avokoa voasolotenao avokoa reo vondrana parlementaire ao anatin'ny antenimera-pirenena lafiny teknika moa zany resahany zany fa tena andrasan'ny olona de hoe isy vokatra lizy fa tsy hoe fombafomba fotsiny a de ao maty-akaranany eo a de anao rerindasa tsy tsaroana eto zany ao anatin'le izy ala mihitsy ny apresiana mafy de mafy mihitsy am'izao akatoko ny fikaonandom-pirenena zao apresiana mihitsy a ny parlementaire aperinasa na ny parlementaire teo aloha hamaky sy anazava hoe inona moa ny zava-panao tao amin'ny antenimera tao ka nahatonga an'le république nivadika tsy république tsony ka lasa mila fanavozana ny république tsika zao asa mety ho fanatarana zany nga mali satria ataontsika hoe tsy de mbola fandrea engany mba tsy hoe serasera ambabo fo fotsiny no raha ny teo anivony antenimera-pirenena zao tamin'ny herinandro ty Constant Ravelson eo zany zao ohatra ny tenyny fanentanana zay nataon'ny filohan'ny antenimera-pirenena hoe ho ataontsika fanao manomboka izao isaky ny alatsinainy zany de manao le hoe fitafy malagasy inona le fitafy malagasy zay aloha ray hoe famezana lany zany zay zany lohany anankiray faharoa raha lamody vaovao ny ataoko endrika sehoany moa zany iny endrika ivelany fa ny ao anaty zany tena zava-dehibe ao anatin'le izy am'le hoe malagasy zay ngamba ny tena tsindrovana faharoa de le hoe
koa satria ny anteny miram-pirenena ny anteny miram-pirenena voatondra lampanorenana ary voasoratra moa zany de hoe mpanara-maso ary ny mpanatanteraka ny gouvernement sy ny ry moa zany de hoe mba mila madio zany mila ohatrany hoe rafitina lizy de hoe miantso ny IGE anao fitsiriana ato aminay aloha fa raha tsy zay ve anara-maso nefa zay ary ato mety ohatra zany de ngambany mbola hitako hoe vaovao ihany moa zay mety hoe vaovao loha izy am'le hoe nanaovana serasera ingany tsy moasirasera malagasy hoe tonga avy aty mihitsy ny IGE anao fanadidina amin'ny fitantanana ato aminay ato mandavanandro anefa zany mba te analanga amin'izy hoe mety aiasy ny resabe mandeha ny amin'ny hoe ty ve tena voninanao fanavozana araka ny resahana teo fa de ho iteo moa zany ny tena ho toy ny raharaha satria zany izy hoe zany koa araka nambara teo dia ainao moa filazana izy eo ambany fiahina sa rahatasiany amin'ny fiadidinan'ny republique zany any izy manao tatitra ny vokatry ny asa zay nataony zareo koa moa zany amin'ny hoe vitsy olona nge zay ka de tsy maharaka an'io rehetrarehetra io fa de miady ampiasa eo satria mbola andrasana koa miteny hoe inona ny hafarany taorian'ny tatitra nataon'ny cour des comptes de namety toromarika mihitsy ny filohan'ny fanavozana nomena 570 andro nareo hoe mikasika ny inona marina mba ahafahana manohy manentsika an'izay tompona antoka mivantana amin'ireo resaka vola hatrany amin'ny 4 miliara tete zay ka iny misy zany ny zavatra tokony efa mandavataona anatina republika ohatran'izany hoe ny IGE zany zao de fomba tonga an'izany ho tena fomba raikitra ary fanao ary tena mahomby zay zao tokony ho eritreretina ihany koa fa tsy ny hoe avy zay mba savondre mandeha de amin'ny manaraka indray ahoana lasa ohatrany hoe miankina amin'ny naimpon'le ohatra hoe naimpon'le mpitondra ao amin'ny anteny miram-pirenena de mihiny aloha fisavana indray mandeha fa ahoana ny amin'ny manaraka sy ny sisa zany hoe misy ihany miala tsiny fa tsy manebaka akory fa milaza zava-misy ihany tamin'ity fitondrana manomana ny fanavozana ity misy ihany le fomba fietsika manao zay ampalaza ahoana ny filazana an'izany ny coup de communication fotsiny zao mitady zavatra spectaculaire mitady zavatra le manaitaitra be na any amin'ny fitsarana na any amin'ny isan-karazany misimisy an'izay any amin'ny fanavozana any amin'ny tanora any amin'ny ny anona indray loha tsy de andrenesako firy loatra ny any amin'ny serasera sy kolontsaina misy ihany ohatran'ny mihevitra hoe le manao spectacle be ny zay ny fanavozana nefa ny le zavatra anaovan'ny spectacle be io de le tokony ho ataon'ny fitondram-panjakana mandavataona anatin'ny republika mahafinaritra zao ary tokony ohatr'izay le notenen'ny présiden'ny fanavozana ny republika le tamin'izy le nitondra fitaovana taria Morondava iny moa le hoe ty zavatra entinay ty tsy hoe merci président fa volanareo etranareo herim-pona Tomasina herim-ponareo vola azo ny tediavinay avy any amin'ny mpifarivona rehetra any de azo amin'ny anaranareo vaoaka malagasy de ampiasainay amin'ny any eto asanay zany ozy ka tsy natao iteafana tsy natao iderana manokana izay mihitsy any tokony mandavataona ny fitondrana ny republika satria le republika de hoe raha am-bahoaka soa fahasoavan'ny vahoaka teny ranany vahoaka safidim-bahoaka de ny vahoaka ny tompony de mpameron-doha zany le PRRM amin'io zay mihitsy ny tokony modeliny rehetrarehetra fa tsy hoe anao spectacle de hoe zay ny heverina hoe fanavozana iny ary anaraka kely indray todokam-barotra vitsivitsy retsika fiaraha-miasa ihany koa de manohy ny fandarana miaraka amin'ny piano orin'izay tony mahazatra moa zany de manomboka eto tsika miara-dalana amin'ny piano ihany koa raha misy
fampitam-bovao tianao atao a mety ametraka fanontaniana ihany ko ianao mba te ady hevitra ihany ko mahalohana ny zavatra misy fotoana zany zao miaraka eto zay Constant Ravelson araka ny nambara teo tsika moa zany zao anatin'le hoe fanavozana ilay fikaonandom-pirenena marimarina kokoa hoe am'izay iomanana sy fietra mbola anatin'ny fiomanana sy fanomanana an'izany moa zany ny FFKM fatry izay moa nefa voatono sy voaresaka ary nambara fa iandrindra sy hitarika anty fikaonandom-pirenena ity de betsaka ihany koa manoloana ny zavatra misy zany andrasan'ny olona aloha ny olona hoe miandry fa raha tsy tokony izy koa tsisy hoe miandry zany fa miaraka mihitsy miara misalama ty rehetrarehetra ty fa le hoe miandry zany mantsy de hoe ahoana de eo le miandry vavalatsaka fotsiny koa ny sasany ao anatin'le miandry fa tsy mety fa tokony hoe miara misala zany ao anatin'le zay le resahana hoe firenena nge nyresaka eto fa tsy hoe andray anina fotsiny ty fijery ny maro ny amty rairaisika fotsiny zao le tanora aloha tanora ndresana fa ny tanora mako tena lamody be mihitsy hatramin'ny septambra nagaty ny tanora tsika zao tany aloha tany a volana maro de fitakina bourse zay ny nataony zay ny fandirana sy ny famonoana tamin'ny iraky ny mpitondra fanjakana teo ny herim-pamoretana tamin'izany fotoana satria fijery maningana nataony singaniny teo ny bourse de zay na ny singaniny teo ny cité universitaire de zay fa am'ty anao fikaonandom-pirenena ity tsika na hijery miainga amin'ny mombanao manokana ary ianao de tokony anao fijery manontolo hoe aiza le boursa anatin'ny firenena ahoana ny fiantohana sosialy moa filazana an'le izy sosialin'ny mpianatra ahoana ny fiantohana ny fiainan'ny mpianatra iza no iantoka ohatra ary de ahoana ny vahaolana omen'ny repoblika momba an'izany satria ny repoblika Madagasikara de mila olona mahay ny resaka ny hoe aiza hoaiza ny lentan'ny CP sy ny BPC tsika teo sy ny bac ny lentan'ny lisansa sy ny maîtrise sy ny doctorat eto amintsika aiza hoaiza fa so de lasa very amin'ny fitediavana bourse foana ihany ny tanoratsika very amin'ny fitediavana heure complémentaire moa filazany an'le izy ny mpampianatra ahoana ny hivahany zay ho an'le République-ny Madagasikara fa tsy hoe ho an'ny Etsikatso de aveo indray ho an'ny any Barikadimy de aveo indray ho an'ny any Maninday sy ny any Ambondrona sy ny sisa le fijery manontolo zany zao no andrasantsika amin'le fikaonandom-pirenena raha nanao samy nanao ny anazy manokana ny isa-tsokajiny teo hoe ny tanora ny mpitandro filaminany sy ny sisa reny zavatra hita ny olana hitany tamin'ireny de tokony hoentina amin'ny fijeriny maro ao amin'ny inona ty fijeriny maro ao amin'ny fikaonandom-pirenena nisy ohatra zao tsika teto zao ohatran'ny maly mialatsiny fa miverina maly isan'le andao aloha aro resy kely ty andro ty de aveo toy izatsika indao ary miaraba to salama to eny ary izy zany efa misy le anle le mono tena mahay manafosafony rehetrarehetra masina daolo rehetrarehetra teny to marina amin'ny kapitolo fa anavaka zavatra ray fotsiny ao anatin'ny marina teny tanora ianao tao sika ne teo nandefa nirety le handrembaviny makia Pakiur salaba rigibi io. Rigibi. De io manahirana be mihitsy satria nomena tokony zareo marina fafaharesena atrano folamono azy fa ianao nanome toky azy hoe zao de tokona ny ary tikiandro de tena tezitra ny andrembaviny maki omena anarana bibikio moa ny eto amintsika ny mpanao fanatanjahantena sa mba atao club ohatra ataony ary zaty ny club izy menakavy de lasa ny club an'y scalonetao izy zala
le mpanazatra matoko mipilalao de zay fa tsy ny evitrevitra idede azy ny evitrevitra faraparante fa ny akanina heriny nandresy azy ka iny moa anjala mondial iny sika oka ijery de fidy de tsy arary fo amin'io fa le tsika mba jerena de mba jereto reto andrembago maki atsika reny be riporo misy tarona mate isandatra zao de ampiro be ny te isandatra eto raha fanatanjahantena fa ny mpitondra ny tena malaza zao tsy pikanety be raha manahirana be ny karate tsy fombana an'le zaraha fa manavita izy aloha fa izy moa ohatra somary nanome le danina fahenina le anara-boninahitra fahenina ho an'le filoha angamba de tesitra ny sasany de fanonganongana sanatria ka mba ataovy fo mahitsy ny zavatra rehetra de mba eno ihany ny anatra feno lesona omeny atao mitope omenareo zany misaotra eny ary eny teo amin'ny taranja rugby moa zany le nisy farafarakely ny indromy ataona ny fivoahana ny aro ny vonam-pirenena nataon'ireo mpilalao rugby sokajy vehivavy de nisy fampanantenana natao azy ireo zany nitohana ara-bola indrindraindrindra de vita ihany ny iraka natao zany nefa nohatra tsy tanteraka le izy de nanao hetsika manokana zareo tamina fifananana tery amin'ny maki ny tokony atao ambony kantsa tsy lalaona atrehan'izy ireo no tokona fa na sokajy lehilahy amin'ny fiadiana eto amin'ny hoe topy 12 tamin'ny fotoana iny de zay ny somary nanaovan'ny fampatsahivana teo ka mifandray am'le ndraisantsika aloha misy le te azo laza te azo dera ao anatin'le izy fa nyresaka no mandeha aloha fa ny asa tsy hita deo aloha raisiny ianao miaraba tompoko manao ane Mirabanareo. Manao to. Salama tompoko. Mirabanareo dia mitavampena. Eny ary. Nileraka le niafika tena mahafinaritra itagariva isaka miafy izy de mba manaraka kely le fanatanjahantena tena mitana fanatanjahantena izy de hitako hoe tafavoaka le izy ary mahafinaritra le fanionkevina. De tiako ambara momba le raharam-pirenena amizao ya. Le antenimieram-pirenena moa zany zao manao tamotamo be hoe anao ankety parlamentaire amin'ny zavatra tsy tavoaka ty ary mandeha foana zavatra isaky misy raha mafampanan-kena midiramao de manahirana rita fa zavatra andrasan'olona amin'ny parlementaire iny zao de le fanambaran'le minitra hoe nalefa teny le fipirenena ihany rabena de manahoana zany mombany raha fanehokevitra tena atao Facebook ty no taka manahirakirana ihany fa taka ny foroko ny filohan'ny antenimieram-pirenena io raha fijeriny olona azy fa makavakala tena Facebook no tiazera za fa zava misy ary mba mijery ihany ny tena fa tena ohatran'ny hafahafa na ny fanehokevitra lerangara ohatran'ny tsy hitako hoe manahirana tena manahirana ka eo zany ny tena hoe raha tena mba anona zany parlementaire io ya vairo zava misy io le fikirinana indray andro ravizeny io zany hoe avay zany io de mba mihevitra amizay le cour de justice zany mba io ngamba fitsarana voalohany atao zao ohatra tena mandavola fampiasana fotsiny de lena fotsiny eo nefa tsy mbola tsy nahy ianao hoe misy olona anankiray mba tsarainy justice io na aray azaka amizay ny foronany nefa fahitako anazy ohatra mahandray vola be zareo de amisotra Ie, ny fampatsahivany olona ary mety rariny loatra ny olona raha mampatsiahy satria tena nambaran'ny ministry ny fitsarana tokony mikazoko ny fitoriana zay nataon'ireo GNZ moa zany tamin'ireny fotoandreny GNZ de narahana zany iny de nalefany amin'ny antenimieram-pirenena de hoe teo le hoe ahoana ny toyenyreny zany mikasika an'lisy zany ke lisy andrasan'ny olona reny Boeing 777 reny ny maro nge ny raha tsy hita popoka hoe nakaiza ka misy anakoromy ataona ho io ny amin'ny antenimieram-pirenena voalohany ataovy le tokony ataonareo mandava taona hatramin'izay raha tena mba miverina amin'ny hoe repoblika amin'izay tsika fa tsy hoe fanjakan-drajoelona tsony faharoa avoay io mankony lasa foan'ny olona anatiny hoe forongony fotsiny zao ny olona te hanova marina sy ny olona hoe mialokaloka fotsiny ao anaty antenimieram-pirenenao fa alao zay tena te hanova ao aminareo hivaky sy hiteny habaribary izy ty manko de tokony fijery miaraka zao nataotsika amin'ny fikaonan'ireo pirenena de avoay mba hojerena miaraka
ny hoe inona moa na tonga ny antenimera-pirenena tanatin'ny repoblika faefatra lasa mpanao tokom-panimpona fotsiny amin'ilay mpanjaka kely président repoblika lasa mpanjaka kely teo zava-dehibe sy andraikitra lehibe zany ary madio aminareo ny fon'ny olona rehefa ianareo no milaza hoe zao aby no fandrika nahatafiditra ny antenimera-pirenena hatramin'izay fa raha tsy ianareo no milaza azy lasa fiampangana avaty amin'ny vahoaka l izy ary lasa zava-mahamenatra eo amin'ny tantara. Ka zay indrindra dia eo moa zany mikasika an'ilay izy koa hoe misy an'ireny tatitra nataon'ny cour des comptes dia rehefa mandeha koa misy le loi de règlement le hoe miresaka ny fomba nandanina ny vola dia ohatran'ny hoe mifanarotsarina hoe matetika ny loi de règlement efa tsy ohatsony no mpitondra teo aloha fa mivoaka ty ariana aty zany hoe dia ohatran'ny hoe manamarina ny diso indray le izy rehefa tena dinihana rehefa sao dia mba tokony ho hitarina raha ny fotoana esan'ny antenimera-pirenena ny inona moa ty zany le fotoam-piasana iny le session satria ilazany ray izy hoe tsy ampy ny fotoana ka ny lalàna tonga eto aminay ary etsetra zany tokony hodininy zany nge ary any amin'ny constitution zany raha tsy diso rehefa hoe ara-teknika amin'ny fahaiza-manao zavatra hita hoe tsy ampy ny fotoana arosoy anaovantsika jery miaraka ao jery raha tsika menakavy eo nge zahay mahita hoe matamata foana ny asanareo ao ary misy ny asanareo tsy vita tsy ataonareo de nareo anao hoe tsy araka de dinio ara hoe ahoana ny ahaizana miasa kokoa ny ampihitatra kokoa ny inona ty ny fotoana iasana aty amin'ny fivoriana hiteo foana zay satria ohatrany nanahitra kely manko sao ohatra ny hoe misy antony anankiray hoe raha ny vahiny teto ny filohan'ny ireo fikambanana ireo manana toe-tena varira na ny albinos Madagasikara zany ny Assoja Fulgence dia misy lalàna tolo-dalàna moa zany lisy tolo-dalàna natao fanamafisana koa ny fiarovana reny zany na dia eto amin'ny antenimera-pirenena dia efa nandalo tany amin'ny antenimera-ndolona ihany koa dia lany tamareo ataontsika hoe chambre anankiroa reo zany lizy nandalo tamina vomiera mazava loatra ary misy ataontsika hoe pahay lalàna nandinika sy nandrafitra n'ilay lalàna dia avy eo lizy zao moa zany satria ny laviny teny amin'ny antenimera hatray ny teny amin'ny fitaravom-bany lalam-panorenana dia zany rehetrarehetra zany zao mila jerena daholo satria lasa mametraka fanontaniana ny olona fa ahoana marina zany ny ao anatin'ilay satria mandalo amin'ny asivana maro samihafa ankoatra ny mpamolavola mandalo amin'ny asam-bomiera dia ohatran'ny hoe eo amin'ny resaka constitutionnalité moa zany ny tena resahana be dia be ao anatin'ilay sy ny aty amin'ny resaka fisarahana marina fa misy ny fisarahana fisaraha-pahefana fa lasa mametraka fanontaniana ny olona hoe lasa misy fomba fijery hafa ve ny fomba hijerena ny lafin'ny lalàna manoloana an'ilay satria rehefa lalàna dia lalàna ndalo raisy ny tianso ty dia ho hita eo ny amin'iny miarabato miarabatsika eo amin'ny toprade hoe salama tompoko ny zavatra resanao androany ao anatin'ny émission tena hitako hoe vaovao ary aina ho an'le firenena mihitsy fa tiatsika hitarina kely zay fijery zay ary droako voninkazo indray aloha le ao amin'ny panina ry zareo amin'ny assemblée izay nge le tokony ho asanareo efa hatramin'izay atantsika eo fa io nareo fa mampiseho am'izay am'izao fotaona izao hoe reto zahay apetraka ay raha le zavatra be dehibe tokony ho jerenareo tokony hilatsakinareo ao anatin'ny chrome inona ny problème tao amin'ny chrome tao iza le lamosina be tao dia inona le fipetrany dia io izy fa velivelony ratsy eo indray io varamada iza ny ao an-tamosina dia inona le atao fa ianao le panina mihitsy milaza hoe tsy mety io ary tsy atao nefa ataondry zareo ihany le izy ataovy le fanadiadiana iza le be lamosinao io moramanga zavatra tiako tenenina zany reo orinasa rehetrarehetra mitsangana eto Madagasikara mena feu vert nareo ao anatin'ny antenimera mba sokafo le tena marina iza le be lamosina fa toa tsy misy tombony ho an'ny firenena le izy 1% fanina resaka aminao 1% kapa tadidinao resak'izay hatramin'izao nefa ho trandrahana voaka ny velany foana le fananatsika reny zavatra reny tokony dinihana fahatelo eto ny tena mety hipetraka le fisaraham-bazana entre Madagasikara malagasy sy ny Madagasikara
indien. Ny zavatra tiana apetraka dia zao apetrao mihitsy hazava le izy hoe reto ny tena obstacle amin'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara ka tsy ahafahan'ny Madagasikara mitantana ny vatana amin'ny fananany. Jereo tsara fotsiny mbola mametra-panontaniana kosa iza be lamosina mampiditra an'ireo sinoa, mampiditra an'izay mitrandraka volamena, danaka fotsiny fokotany sy ny komina any amin'ireny faritra ireny. Ohatra ny misy député ihany koa ambadika ireny vokatra mijerenareo. Ka ny zavatra tiana tenenina efa masiaka izay izao mijery hoe marina tokoa le tenina teo hoe ozy izy ny ao amin'ny radio teo. Mbo samba nisy an'izany fa tena mba angatahana izy valy le izy fa lasa marketing clientélisme fotsiny le atao indray so nazo sociaux dia nangina. Iny ary. Izay le manana endrika fitsaram-bahoaka zay le resahana teo zay fa tsy ilaina amin'le herisetra fa ilaina amin'le hoe tena efa mijery zay ary sarotiny. Ao anatin'le izy fa nididika asa lehibe ohatran'ireny nge raha tsongatsongaina le resaka fiarenakibande fitondrana renakibany tany fa tsy izay ihany fa ny grand projet dia ialoavana zay nge le asan'ny ONU le hoe tena misy le hoe ahoana fitrakina tontolo iaina na ara sosialy ara kulturaly zay vao hoe mirosona tsy mirosy le tetika asa. Ahoana miaraba tompoko? Salama. Salama tompoko. Salama tompoko. Ny tinovesana zany dia resaka hoe manina no fiteno manaraky efa fotsiny favo. Le teo ny farany teo ny fiteny iny tsy normal fa manana misy fangoana fanjakana fa taloha le régime ndraiky patrony régime semi-parlementaire régime parlementaire zany hoe le tivatsipa mandany tivatsipa zany ary tokony zany ny anda budgétaire zany iny fanavandrareo aby le conférence budgétaire alohan'ny députation alohan'ny ireo tsy fiteny de resaka tany mandat budgétaire tany conférence budgétaire fa hoe manaraka fotsiny député fa vao ndahatra vao manangatany anao ka mandohitra amin'ny anda de fa voakoko vavy zako manjany tiratifiko ianao sina nataka mino manjany tiratif ary rehefa aranteo le député hoe vo io voto mampanay any izy io satria antonohitra fa chinois eo latiny mbola mpanjakana fotsiny aseonao mbola raka fivona parlementaire am'sadeka zay atazona tso zany iny fa banque chinois anao nasava zany defa tokony rafy satria hoavy ny concertation ka ohatra ny fanarona ohatry banaty tandanatoa volambola volambahoaka sotra sotra tompoko. Manao ahoana afa misy antsoafa Zay le fijery miaraka zay. Eny tompoko. Salama e. Panotra dipina la metro nandemato radiation. Kina radiation itu raha mafana tokony karakarainy assemblée nationale. Mas dia raha juga catatan kisi tonga tany amin'ny fana dia fanadihadiana. Mbola atao fanadihadiana izy si razandremana penze. Mpatsika hoe mahavary. Tiako sinanakay zao dia hoe rehefa tombo malaza dia matokitana malala ny le miny misy tatao ambadiky ny raha le malaza iny le nafaty izy maromaro am'izao izy tsy mivoaka hoe inona le zavatra lazainy hoe milalana ny mety ka amin'ny fotoanandro milamorasaiko mahatrano zao tsy mivoaka dia asa mbola miandry anao zay mba matokitana raha maro miandry anao mba avoakanao amin'ity anao ramavitanina anao am'izao fotoa zao amba miasanao zay sy naolana assemblée mba jereo le jirama fa vola masy foana ny jironay aty amin'ny faty États-Unis soranao États-Unis io nefa ny momba mambo malaza ny spectaculaire an'izany vavoaka avy amin'ny ministre fitsarany zany aloha ny aloha manao spectacle ho azy ao mibetsaka. Miaraba tompoko. Salama e. Allo. Zokola mpanao gazety. Ne tompoko. Aza miala mpanao gazety fa betsaka mpanao gazety efa tokony ilaina amin'izao situation zao ndray moa lasa ministre nefa ana dia ndray moa Gilbert Razatovo reny efa maty nefa taditsika ny zavatra ny fariny nandamina
nampiantso ny andaniny ty ohatrany de raha banao président momba leo maly nanontany le raha Ukrainien nanontany aho izy ady ahoana ny musulman zao efa nazavaina fa ny boky teny fiainana de hoan'ny rehetrarehetra ary asevo manao koa ny musulman zany ke manana namana musulman fa miresaka zay fa de za koa manana namana mpitana amin'ny fomban-drazana manana namana ate miaramily io tsy mino an'le pahary io fa namako zay le hoe ataovy fakazarana reo amin'ny olona rehetra zay zany amin'ny maha-kristianina de tikangery olona mitady vahaolany aza le vahaolana oetin'le olona miantso no tianina fa mameza vahaolana ohatra ianao musulman de mameza ianao oetiny coran de aza vao raha ohatra ianao aty de aza vao inona ho an'ny aty inona ny amarana zao olana zao ho an'ny mpitana fomban-drazana moa miteny verina andoharano inona tenenitsika andoharano verina ifotony inona zany rehetrarehetra zany de le pahary daholo andoharano de le pahary ny fotony de le pahary inona tsika ataovy zay mahatsara ny fifandraisantsika am'le pahary ny zavatra tena mabe fanantenana de ny ankabeazantsika efa mino an'le pahary tsy hita maso fa ny olonantsika de tsy fantatsitsika ve sa motifagnitsika hoe Andriamanitra saro-piaro tsotra be nge zany le olona tsika olombelona tsy mendrika ty saro-piaro mivaditsika misipatsika manara-maso taizy ianao any ianao misaraka misasany ara mamono mihitsy mainka fa le pahary zay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ore olona mahamaly amin'ny taranaka faramandimby a iato kely minitra vitsika de manao ny fandarandreo reny zay ary ena de miditra amin'ny ampahany farany amin'ny fandarantsika amin'ity androny zoma ity resahana be ny raha miresaka sy menony olona aloha zany Constant Reverson de hoe te azo vokatra azo tsapaitanana zany fa tsy resaka tsony sy hoe ampy zay bela zao sy ny kilazalaza mampalaza tena moa zany le kilazalaza resahany eto eo fa miandry vokatra tsy de lavitra n'izany koa raha ny fanambarana zay nataony fivondronam-be ny eveka farany teo ny hoe tena mba vadio asa ireo zavatra resahana sy tenenindreo fa zany mba miverina any am'le hoe mandravan'ny fifampitokisana liza raha ohatra fa betsaka ihany zay voalaza zay tamin'ny teo aloha moa zany de resaka le hoe makety tsy dokam-barotra sy de nefa tamin'ny ora farany de fa reny na izy tena ny ary de natsapa hoe okizay ty dokadokanareo ty fa io ihany na rendrika atsika teto ndoary raisiny anao miaraba tompoko miaraba tompoko fantaniana petrabe le antenmerandokany zany tsy efa hoe raha sambola misy de ny fantanina koa hoe za moa de mitefana hoe Andriamanitra andraratsy tsy barina politika fa mpanongam-pantaka mitady ny tombotsoany manoka le olona tsy manao tsy manao fanambaram-pamanana ihany fanarana bibibe raha tenenina ny antenera-pireneny fa tokony andraikitra ny fanaovanana oentina hoe fantakana de zao vitsy vity amin'ireo solombavam-bahoaka reo ihany ny olona hoe miaina anaty antoko politika ka mahafantatra ny hoe inona ny tondrana ny firenena fa olona inondreo anoany ny fanjakana misy kamaravelona de zay izy lasa mivadika ato amin'ity fanavozana ny fitondrana ity dikan'izany raha ireo zany tena zava-dehibe hoe mitondra ny lalàna maro ampandrosoana Madagasikara de ohatra ny tsy ahita zany tsy fantatro fa iatreto zany raha ohatra zao jereny mandalo anao elendraro any amin'ny Galaksiany ary rehefa tafiditra ao ianao de ohatra ny tsy atsia Madagasikara zany ianao nono fijalajalo antrano so fahadiovana sy ny lanina misy rehetra ao nefa nitady de fa rehefa mandeha mbola mahita olona sahirana ihany ny famoivony eny satria le malagasy mihitsy zany no sahirana ninona everina hoe hitondra fandrosoana malagasy zany amin'ny fisiny zavatama mijalajalatsy mirentirety tahaka ireny de zao
tsy ho vita vahiny samy rehefoana ane izany fampandrony zany fa ny malagasy ny tena monety malagasy ka inona ary zany zao isika zay mieritreritra indrindra miranao zoty ela metezana tamin'ny asa politika inona ny tena lamina hitorana ty Madagasikara amin'ny lalàna manao ohatrinao ary zany no antany misaotra to le voalohany mikasika ny ateny merandolona angamba aloha efa tapitra ny fotoam-piasany tapitra tamin'ny janoary tokony isy fifidianana natao dia tsy natao tsony aloha fifidianana fa dia miandry zany hoe raha ny lalam-panorenana dia voasoratra ao ny fisiny anteny merandolona fa amin'ny asa dia tapitra ny fotoam-piasany zareo dia mbola tsisy fanavaozana tsisy fifidianana natao aloha zany fa miandry zay ho tapaka any amin'ny anti-fikaonandoam-pirenena zay aloha raha hoe ny pejin'ny anteny merandolona ny filohany eo fa efa ohatrany hoe miandry borao aloha zany satria tsisy fanafoanana azy tena hoe tsisy fanafoanana ofisialy hoe foana lalam-panorenana zay ny amin'le hoe ny malagasy zany raha fazoko alisy ny malagasy any tokony roborobo sy ivelatra ao anatin'izao ezaka rehetra ataon'ny firenena dia ndao izay ataontsika teny filamatra ka tsy atao teny fotsiny amin'ny antson'ny eveka fa tena karohana ataontsika ny jery miaraka an'izay tsika amin'ny fikaonandoam-pirenena hoe ny malagasy ahoana reny lazana zany hoe ny malagasy no iroborobo atao tena teny tsy haiko teny baiko sa inona ny lazana an'izay andao teny manaiky ary raisina ny antso aloha raisina ny antso tokony isy teny ohatr'izay mihitsy zany baribary eny tompoko azafady salama tompoko salama tompoko manome voninahitra sady manaja anareo ao eny tompoko vadia mboto manjaka le miantso inge radorakotra vadia mboto manjaka eny ary inona moa zany mahafinaritra be le mbola manan'olo be ohatran'io zokoberay mandrenisy ny mpanao gazety mahavany zavatra ilain'ny firenena ary eto amintsika ny olona mahitsy ny olo marina ho an'le firenena mihitsy tsy ampy le olona afaka mijoro zany ho tena ho an'le firenena ka za zany a mba mahoaka re zany fomba hitondrako azy hoe ohatran'ny Andriamato constant zany mba ilaina miteny matetiky ohatran'io aprisika ny olo-pirenena mihitsy azoto miteny andraiky ka tsy ikosomaso amin'le raharaha-pirenena fa midaboka le firenena dia mipotika tsika rehetrarehetra mialatsiny fa ny vahiny lo no mahazo vana fitsika malagasy ohatra ny lasa anjorom-bana ka le mba ahafahantsika mijoro ho an'ny firenena anosika ihany koa ny ireto solombavam-bahoaka tsika reto mba tena ho an'le firenena hijoro fa tsy ny ady ho an'le posiny ihany fa mba le posy be iombonana zany mba tena mba ho tena olony lalàna amoaka lalàna ho an'le firenena dia misaotra betsaka fa izay ny avakiamiko ka makasitraka ny zavatra rehetra satria ampiana zava ny sain'le olo-pirenena le zavatra ataonareo makasitraka atao presidente enao no isoranao anatin'izany ny malagasy no asandratra tsy te hiteny hoe miara-mainga fa zay mihitsy ngely fisandratany le miara-miainginy fa le resaky le telefona teo nge dia le hoe vahiny sy malagasy dia mifantoka amin'ny malagasy zany ny ezaka rehetrarehetra dawary mirana tompoko maneno izany a ia mafisika miteko raha tonga ty amin'ny fitondrana manafandra izy dia nandrava ny antimerandolona asa fada kitadiky hoe enina ambitelopolo misy andreo mpanoravana enina ambe fotsasy ambin'ny folo misy any raha ohatra ka fitsitsina anao tao raha fitsitsina fa raha ny tombotoman'ny firenena tsy misy tombony satria manino olona manapa-kevitra tsy ampihevitra mivoaka tsy misy foto-dalàna vodimiana hoe inona ny itondrana tytany sy fanjakany fa ametra nefa ny volalany mihoatra lavitra indray azy noho nde volalan'le enina ambitelopolo ny volalan'le olona tiry ambefolo dia olona nitendrena hanoana rajo velona fotsiny hanoana azy eo fitondrany no mipetraka eo fa tsy misy lalàna hoe ho an'ny Madagasikara ary lalàna napetraka ifiezany any Madagasikara iaina inanany
any Madagasikara izay tombontsoa ny manokana ny jerena ao anatin'ny dia izany mahatonga ny teny hoe inona zany mampiana antsika avy amina androm-panjakana heverina ray aman-dreny hanakonsy tantanana ny fanjakana misy ny tsenay ato Madagasikara na nizela zany na tombontsoa ny firenena kitinday fa tsy hoe tanananoare miompampanaty fantako izay natonga hoe raha izany anatena iny tika miaka mila firenena marina ihany angamba ny mety hiverenana amin'ny hoe rahavanina dia inona tsaratsara koa misy antenera-pirenena vaovao hoe sa tsy maintsy miany ny fananana filoha-pirenena ara-dalàna sy manaraka amin'ny lalam-pahamarena zay fa ny atonga ny antenimera-pirenena ho mafy-loha ary tena manana fahefana maso mandidy eo amin'ny fahefana tandrify azy fa tsy ho tsindritsindrin'ny mpanatanteraka fotsiny zany zao tokony ho dinika ataontsika zany eny ary tsy manaraka indray ary manamarina kely amin'ny bokim-piainanao ilainy zay matso zao zany ny fadiny tsika zany mila mahafantatra aloha dia zay mba afaka manapa-kevitra mba tsy misy manapa-kevitra satria mahasingana ny tsy fahalalana zay no mahatonga ny hoe ny adidy tokony atao indrindra fa ny toro filazantazy tena manana didibedibe tsy samy tompona ndraiky te zazany zao foana hoe zao ty anina dia misy miteny hoe boky ao anatin'le boky misy teny ratsy akarina tsy tonga le fahagagana ary tsika mila fahagagana izany hoe mpitovy fahagagana le bahary dia momba ny atao zany mamantatra aloha dia avy eo manapa-kevitra dia miresaka ingany kirako ny mpanao politika zanga miteny ingany mba io le fitonavana ingany mba da ingany tokony dia ingany dia tokony dia ingany ny fotoana nefa mandeha asa mandeha ny andro lava ndray sekondra tsy voavity vola dia mbola misy manohatra ihany le vahaolana hoentina nefa le zavatra tsy miva dia mbola misy samy teny ianao zany foana raha mivaly izy tsy miantso eto tsony areo olona fatakoana ny fidirany lozanjony fireneko zany fa resy laza zay no matonga ny fotoanako telo minitra sy ny kritiako laniko amizay ary tsy lany ny filazana zany misy samy teny manina raha toko teniko izy efa afandray zany hoe firenena ty le olona aza miany ihany dia momba teny mira sokolaty hoe belamosina zay le hoe goliata ary aza tiny mba io président iny teny hoe fa mao aho fa azo fitaviny ty goliata eko zany na tonga teto fa rehefa tonga ao mahita ay goliata teny atoizy ina mandesena goliata dia anaratsika mamaka boky teny tenana fa zay ny vahaolana resy lahatra amizany iny ataontsika dia goliata na ny formation na ny tamaty vola na ny karana mampiasa vola rehetrarehetra eny rasitsika amin'ny lafiny miampy foana aloha zany le zavatra ifampizarana ao anatin'le satria zay mihitsy koa ny tena tanjon'ny fandarana le hoe inona ny mba anjara-biriky azony tony fandarana tony hoentina amin'ny fanatsarana ny fiainatsirenena amin'ny ankapobeny io moa zany misy le hoe ny politika no tena mandrafitra an'izay inda aloha raisy ny ty antso manaraky ty dia eny ary eny tompoko dia fanadiadiny eto misy ane ataony hafa misy ny zavatra misy mbola tanteraka ihany le hoe sokatra fa tsy hoe misokatra le fanadiadina fa hoe sokatra mandeha mora tena mandeha mora satria raha io ministrofisiarany zao raha mieriteritina ny hoe izy tany andafy mbola tamin'ny fotoanandrony hoe natongavany eto mieka amin'le ambomalazy io zao nefa zao dia inona maro fana le zanak'olona mandeha ny fotoana eritaona sy ray volana mandeha ihany koa ny jerama dia ohatr'izay ihany koa dia tena sokatra marina aloha zany tena tsy miova marina ny kilometra vita ny sokatra fa dia mitovy foana tamara misy satabetsaka fo azy teo eny ary sokatra fanadiadiana afandray ny fomba famakina anankiray raha le tateorina matsy le eritaona saray volana teo zao le raha mamalaza iny dia hoe misy valina fanadiadiana ara-tsiantifika zay miarahana amin'dreo rosianina dia inondray moa zany zao no hoe antony hoe mety ho vaovao andrasana amin'ny hoe inona marina anatin'le izy fa dia filazana ankapobeny aloha zany le hoe botulisme le izy fa le hoe
misy sokajy anankiroa de guerre manao any tapakisy raha mbola anao dao ary miaraba tompoko miaraba somary hoan'ny alina kely virina andray mandeha zafady tsika zany a tena mila mba mandinika be dia be indrindra fa misy olom-bava-bahoaka atsika satria amin'ny lafiny rehetra tsika de tsy haiko hoe ambany hoe sahoana za fomba fesako zany tena ataon'olona finanana amin'ny lafiny rehetra mihitsy a le firenena malagasy finanany vahiny any amin'ny solika hoaniny any amin'ny resaka tsena hoaniny inona zany tantarainy eto de vahiny sy ny olombitsy ny mbanina fa le malagasy tena tsy azoko zany jereo io jirama io zao finanany tena finanany vahiny tsara sy ny zay vitsivitsy ao mba ahoana zany zay le hoe remby ka zay indrindra ka io zany tena takina mihitsy ny solom-bava-boaka ohatran'le an'le olona miteny teo hoe miadana ohatry sokatra alors angamba tena atao olona lehibe masika leloany tena hoe tompona andraikitra nareo solom-bava-boaka mba tena asemoy fa tena mafy ny zavatra asanareo ianareo abaribareo amin'le vahoaka malagasy mahaana vahoaka malagasy antoka fitoko hoe tena manana olona solom-bava azy marina izy hoan'le firenena mba fitokena sy finanana zay tompoka makasitraka to ohatra mampahatsiaro an'le anankiray izy ohatrany hoe nisy solom-bava-boaka anankiray raha tsy diso azy navanitasy ohatrany hoe mba niezaka teo aloha toka ezaka ve zany hoe mamotsopotsitra ihany hoe misy azy ohatrazao tokony hojerena fa tratrany angaretona toko izy de tena dalo raisiny premy anefa manjaka foana am'zany eny tompoko loza taloha foza de zao ndray nisokatra zao no mahita eza fika tena afa famindra daholo zany amty le hoe sy fahagagana efa be dehibe zay ka mahatenenina an'le tondana doboky teny fiainana izy efa be dehibe fahagagana teto tolo-davotana sosialista fandrarano tola firenena iny tsisy mpanao fahagagana fanabididoza tahaka an'le teo lasa teo sika ihany ko moa ohatrany manome vana azy koa fa miresadresaka azy fa tsy manao zay hoe ny fiverenana eto de mba manarina ny zava-dozana ataony ka sarotsy ny nando ny fadidina ny firaketa-pirenena dia nenao manjery mpanjakana nenao manjery mbahoaka daholo inginy afahana mamisabisa hoe inona zavatra efa nilalovany ty fireneny ty de akana lesona fotsy sao zao fika nomana ty le fikeonandoha dinika etsetsetsetry ty sy zava-baovao de tena agarany fa raha le republika fotsiny zay fotsiny de efa be dehibe zavatra nolazaina mbolitaka sisy tanterahana fa de tena de tian'le rolo fotsiny zany nataony ary naloza azy de ty efa niteneniko any ty fa misy tsy voavidiny akany mpitondra fivavahana tsy misy sy miroborobo angeto raky ny radio andreo seky fisakarazany reo nenao manjery le fahagagana seky isan'andro izy fahagagana fanavotana hoanao tiadanana mandrakizay inona kory no zany akory tsy atanakalalana fivavahana samy manana fivavahana ary tena fahalalana fototra mihitsy zany le tena vadraikiraiky be le fiheverana ny olona ho adalana izy zany tena mana izy ary zay daholo ny apetsetena politika etsetsetset gatsy natao aky fa de ny fandarana takanareo zao ange tokony hobetsaky afahana pampidika de le misy an'le fijery mahitsy tsy voatery to fomba fijery tsy voatery to lahatra fa misy lahatra de fanazava tsara de zay no izy zay zao anatin'ny republika zay fa de misaotra zalahy fa raha tsany lozany so tsy voatery itovika fa jery miaraka mijery anao zay mafikeonandoha azy zay ary ny verimerina teto androany zao de le tsy hoan'le mpiray firenena samy malagasy le firoboroboana sy fivoarana fa remby mihitsy ny le firenena remby tawara antsy manaraka dahy manao ana tokoa
ao anatin'ny be miray tao lamine ao anatin'ny be miray tao zany rehetrarehetra zany lamina satria milamina dia misesa ny fandraisana ny antso sy ny fanehoan-kevitra eto amintsika tena ao anatin'izany fa mametraka andraikitra goavana eo antsoroky ny solombava zay aloha raha jereko tao anatin'ny fanehoan-kevitra teo atsika nanomboka tany alohaloha tany manko hoe fitsaram-bahoaka fa le fitsaram-bahoaka amin'le lafiny mihoatra zay mihitsy amotrotsirina le izy afa tsy le amin'le hoe herisetra zay aloha le ary rehefa tsara vahoaka androany misongadina zao fa ny fanjakana teo a dia fanjakana piremby repoblika piremby le teo dia itsika mila repoblika tena an'ny vahoaka zao zay le fanavoazana ary ena rehefa misy antso vonina daoary miaraba tompoko misolabisaka tavagena daoary nytizakena aloha dia dia misy style malaky any apiko kely satria misy ambomalaza misy hoe fanadiadina ataon'ny rusiana mamoaka an'le hoe inona lisy lafa iny fa le tena fanadiadina hoe iza tompona izy zay zany tsy mety hivoaka lisy fa hoe izy zany nantoka iza koa le tsy mpanao fanadiadina tsy mamoaka azy le marina nge efa fantatra hoe zao le izy fa le fanasenana le fahamarinana mihitsy tsy misy zay ny tena mipetraka amin'ity firenetsika ty zavatra rehetra zany efa misy marina efa mazavazava zao dia atao zay anodinana ny fahamarinana sy ny zavatra tokony valiny fanadiadina zay io zany mipetraka misokatra hoe le fitenena teo dia tena sokatra izy faharoa resaka le jirama ihany afesika ty tena mampidaly izy ary maniverina matanjaka dia matanjaka mihitsy ny fahatana amin'izao ohatrany hoe tia tozety manomboka maraina misy dia ny atoandro sakafo misy dia ariva vao miverina ny jiro dia tsy haiko hoe izany ve le nitadavinay taminao tofilo tsy izay misy nitadavinay tamin'ny hoe iverenana zany matapahany zany nitadavinay malagasy fa ny hoe anafoanana n'izany zavatra zany ary tsy fitan'ny zavatra hoe anao an'ity za ametraka an'ity zay ny anisy générateur ngeza be zao fisika le gaz zay fa tsy any efa zany nge nataon'le andrela teo aloha dia mbola averinareo ihany fa zany mbola tokony mba metraka foana hoe ianareo ny tokony andraikitra amin'ity firenena voalohany ity fa tsy nareo ny tsy izay malagasy akory izay entinareo no dia mamorona ny zavatra olona rehetra fa resaka fanaovan-gazety maro le olona nampanihina araky ty zao ny andray matoe Ismaël ka dia mba jereo aloha hoe lasa manihina zany le famoahana maro na zao foana fa tsy mandeha tokontody amin'izao fotoana indrindra fa amin'ny ACC eny ary tsy manaraka indray ary miaraba toko salame manaona brito miaraba tompoko mety ataon'ny olona hoe orsizeny tsesako asaika ambany tany vaovao ohatrany mba narahoana fampisoan'ny asa ao Mahamasina kianja io kianja amin'ny Mahamasina misy resaka ohatrany hitako ato amin'ny tambazotra ohatrany hafa mihitsy mbola tsy alohan'ny novambra hoe manao pub ary zala hoe ho anareo petrena mametraka moto mametraka tomobile vonona amin'izany atao mikanja amin'ny Mahamasina iram-bola andreo hiafa andrey zany ataon'ny zalao vahoana tena fantea tsy mahazava le kianja amin'ny Mahamasina zany laza atao fidiram-bola fotsiny fanaovana exposition sisy dia mba tena ohatra mba manitikitika hoe mba manahoana ihany marina kianja amin'ny Mahamasina moa efa hoe tsy kianja amin'ny Mahamasina aloha hatramin'izao mbola voanjo izy fa nefa nididipitsarany efa hoe kianja amin'ny Mahamasina io rovan'ny manjaka miadana io mbola ndrozalahy ihany sy ny forongony mbola tsy hay zay mba nytaniko brito hoe manona fandehan'le izy fa matoritory ve le izy amin'le misy le mondial zao dia ararotin-dralahy koa moa le resaka rehefa ohatran'izay ny kianja bare aloha zany dia orinasa société manana tale général zay aloha zany rafitra kapobeany zay le kianja resahanao teo dia misy an'le ao anatiny le misy an'le ilalaovana zany dia hoe ho atao hybride moa zany le izy eo dia hoe tsy ho alohany tsy ho alohan'ny volana novambra zay aloha zany zay ny efa voalaza ofisialy hatreto ny mikasika ny amin'ny homologation an'io na tsy
zany hoe atretika hatramin'ny novambra zany mbola misy asa atao andresen-dahatra ny lafin'ny teknika ampitsarana zany amin'ny azahoana n'le hoe andraisana ampiatranoana lalao etsakilany marina le resahanao teo misy zavatra maromaro activité moa zany le izy le misy an'le toerana afaka ivarotana sakafo hoanina misy an'le food court reny zany misy toerana ampanofaina ny ivelany ohatra zany koa afaka mandray fivoriana misy an'izany eo misy hôtely inge eo zany rehetrarehetra zany anatin'le izy de zazagaga ianao raha misy resaka hoe misy parking payante zany eo anatiny eo zazagaga mihitsy ianao anatin'izany fa araka nambarao hoe orinasa le izy zay aloha zany nametrahana an'le izy eo misy rafitra de misy solotenan'io avy any amin'ny commune avy any amin'ny sinitsisa ao anatin'ny mandrafitra ny filankevi-pitantanan'le izy eo de zay nisy fa raha le hoe kianja amin'le afatarany maro azy hoe andraisana lalao resam-pirenena indrindra de mbola tsy androany mbola tsy rapitso mbola tsy alohan'ny volana novambra zay ngamba no azo resahana aloha mikasika an'iny afaka anampinanao ny fotoana mandeha ny constant reversion fa tsy maintsy amarantsika io satria mbola misy amarantsika de ny variana tsara mihitsy androany fa le piano antsika miantso de na betsaka no nifantoka tamin'le ateny mera-pirenena zay zao ntsikaritra androany ary zay aloha no afaka iresahana fa tsy hoe le politika ny olona tsy hoe tsy lina politika fa tena fa mifantoka ny olona zany zao hoe ary vonina mihitsy ny anaramaso ny hoe reo hoe solotena zay nampindram-pahefana indrindraindrindra ary anao fijery maro lafo mihitsy zany momba an'io momba ny anteny mera-pirenena maromaro ihany lafin-javatra nresahan'ny olona teo raha fitinina le izy mila fanavozana ny anteny mera-pirenena tsika indray tsy fajinjeto hoe fanovana sa fanavozana misy zavatra hovaina isan-karazany ao de zay no miteraka anteny mera-pirenena vaovao zay le fanavozana le anteny mera-pirenena vaovao zany androany tsy de nisy nanindry loatra n'le hoe ny atram'izay de anteny mera baikoan'le pirembina azo fahefana tary ambony tary rajoela sy ny forongony zany fa ato amin'le fiasan'le anteny mera-pirenena mihitsy hoe misy ny hoe fa zavatra tokony nataonareo atram'izay nahateny meranareo zao vo anaovanareo tabataba be hoe atao de engany mba tsy ho sokatra le fanady adina sokatra fanady adina mahita nge ny olona rehefa miresaky ny olona rehefa tena miresaka engany ko ohatra zany amin'ny fikaonandom-pireneny ary engany tsy ho sokatra ny fanady adina de tsiketo kosa manampy hoe engany mba ho saha hilazany amin'ny zava-baventy tena mahatonga ny anteny mera-pirenena tsy tokisan'ny olona ohatra hoe ny amin'ireny fitsarana haute cour de justice reny zay koboniny zareo tao fotsiny de ao obstruction parlementaire zany hoe inona moa zany totofan'ny anteny mera ao fotsiny reny resaky reny engany tsy ohatrazay engany voapetraka reo koa ny ary alefany hojerena miaraka satria jery miaraka ny fikaonandoam-pirenena hojerena miaraka ny amin'ny fikaonandoam-pirenena no hoe ahoana tsara ny tonga n'ity tena teny mera-pirenena maso mandidy amin'ny fahefana zay tandrify azy fa tsy ateny mera-pirenena kilalaovan'le piremby fotsiny de ny repoblika lasa fitondran'Andriamanjaka eto amintsika satria zay mifanavoazan'ny repoblika zay aloha zao ny hita androany akoatran'izay de le hoe ny malagasy no alao iroborobo anjarantsika mitady teny mafitina an'izay sady tena manahitra tsara mihitsiny tsy vitan'ny androany vao miteny eto fa engany amin'ny fionatsika manaraka mba ho masaka zay hevitra zay de mitotona any amin'ny fikaonandoam-pirenena inkeo satria tsy maintsy jery miaraka nahitantsika an'izay ahoana ny ampiroborobo malagasy ary tsy ho fakalana vahiny sy volokoditra sy firazanana fotsiny akory no ataontsika fiavotana eto fa le tena manorina sy manangana ho an'ny malagasy zay aloha zao ny azo lazaina aloha zao ny de mirarosoa ho atsika mianakavy de indrindra fa andreo zandry zanaka ny azavikely zay atrika ny fanadinana baccalauréat amin'ny manomboka amin'ny alatsinainy ho avy zao de mirarosoa azy ireo ho tafita soamatsara ary ao anatin'ny fitoniana tanteraka no izoran'izany fanadinana baccalauréat izany de
Ny fanovana ve? Isika rehetra no antony. Manana toe-tsaina miabo ary. Atombohy aminao ary aloha ny fanovana e. Be azo ny ankohonana. Aitsio ny famindra ny fipiaramonina fa tsy mora ny fanarinana. Aleo ny ezaka voarisy toy izay reso azy no nitahoatra. Manatina rava tompoko lasy tompoko avy ary dia finaritra trano miaraka aminao amin'ity andro zoma. Ity tony fotoana mahazatra toy izao moa zany dia eo ny fitim-baovao mijery le lohevitra lehibe ahafahana mifampizara sy kirakiraina tokoa Thierry Alain Rakotonderina mampifandray-tsika tsy amin'ny lafiny teknika manao tantsoroko ihany koa iantsa. Miaraba Constant Ravenson amin'ity maranty. Salama aby tsika rehetra. Dia arabaina manokana ihany koa ireo zandry